Miarabantsika rehetra mialatsiny fa somary ratsiratsy ny connexion dia mipatinina kely zany zao vao mandela izy a. Araka io lohahevitra lohateny moa zany fa tsy lohahevitra izay ho abordetsika io a dia hanao analyzy isika amin'ny décryptage ny interview izay natao ny filohan'ny fanavaozana miaraka amin'ireo mpanao gazety Mianadahy Jora Voajanahary sy ilay vehivavy tsy tadidiko moa ny anarany anakotsiny fa tsy tadidiko fa Jora no tena tadidiko miaraka amin'ireo olona nasaina tao amin'ny lampam-panjakana tao iavoloha mahakasika an'izy iny. Inona moa ny antony anaovana an'izao zavatra izao dia fanao amin'ny tany demokratika rehetrarehetra rehefa mandray fitenenana ny filohan'ny firenena anankiray na voafidim-bahoaka na tsy voafidim-bahoaka dia tsy maintsy tokony hisy ny analyse. Io moa zany mbola pitaiko amin'ny Andriamatoa Gasikara Fenosoa fanavaozana tokony ho ataonao zany amin'ny resaka médiatique, resaka liberté d'expression, tsy ny liberté d'expression monsieur Gasikara, tsy hainao tsy ampianarina ny atao hoe fahaizana fanaovana gazety, tsy hoe ny olona miteny fotsiny atao Facebook, fa raha sahy ianareo dia après na discours na interview tony fanao ny tany rehetra dia manasa ny olona eo amin'ny plateau de télévision na ny pomba ny fitondrana na ny mpanohitra ny fitondrana ka manome ny impression zany ny tena fanao ny tany demokratika fa tsy isy olo izy de voatery zay aty amin'ny plateforme anay zay no haneho ny hevitray ny aminy tsatsatsiaritra iny. Ankoatr'izay koa dia rehefa manao ny live ohatr'izao zay dia zahay dia tsy karazan'ny olona le hoe io izy de zany ary ny teny tompo soron'Andriamanitra fa tsy maintsy mbola manadiady zahay ny amin'ny zavatra zay lazaina jerena hoe anjaranay koa manazava ny sain'ny vahoaka hoe inona ny zavatra ambadiky ny non-dit amin'ny zavatra lazain'ny mpandray fitenenana satria ny vahoaka tsy manana éducation politique dia rôle anay en tant que mpanabe politique ny mampafantatra ny atao hoe non-dit sy ny ataontsika hoe critique aloha tsindrina tsara ahitsika kely ny tenin'ny Andriamatoa filoha hoe mpanakiana ny atao hoe critique tsy resaka fanakianana ihany fa ny critique de réflexion tahaka ny tanao zao hoe critique culinaire amin'ny fifaninanana sakafo dia lay hoe ahoana ny karazana sakafo arosonao ina ny ingrédient zany critique fa ny critique nantsika anao natao hoe mpanakina de hoe tsy mety io tsy zay fotsiny le izy fa miditra amin'ny détail zay ny hoe lafa irositsika miezakitsika ho méthodique rehefa manao faneho-kevitra eto am-pejy tsy manao zavatra en vrac fotsiny fa ezahtsika manao ny méthodologie kely. Méthodologie tondrako an'ity resaky ity zany dia en 3 parties. Voalohany dia ny forme aloha, ny forme ny tondran'ny PRRM sy ny mpanao gazety aniny faneho-kevitra ny interview iny. Ahoana fijeriko ny forme, mbola tsy fond fa forme. Ohatrany rehefa manao soutenance dia ny forme aloha ny resahana. Deuxième partie dia hiditra amin'ny fond amizay zay zavatra voatsokako tao anatin'izy ary fahatelo dia déduction hoe zao zany lalana tianao hitondrana ny firenena ary inona ny zavatra manahirana ny saiko manokana sy ny fanorenana miabo manoloana an'izay zavatra zay droit anay ny tena zao satria anao nanao fanambarana amin'ny public. Raisitsika voalohany zany ny côté forme. Ny forme aloha zany dia niova tanteraka ny style, ny assistance nanatrika an'ilay famelabelaran-kevitra na ny interview plutôt c'est fini le feeling génération Z sy ny tanora fa tsisy tanora tsony tanora dans le sens hoe ny tanora milaza azo-pitolona fa efa niova ny endriky ny public nanatrika tao. Nahoana tiako tenina zany fijeriko azy dia c'est fini ny lanan'ny tanora le opération de charme iny tamin'ny voalohany le mody mba nanasana andrinikolo ryfaneva ema zany hoe nisy figure emblématique malaza nasaina tamin'ny voalohany mba hanehoana hoe ouvert amin'ny tanora fa juste azahoana popularité fotsiny le izy raha natadidinareo tamin'izany fotoan'izany raha nandray fitenenana mikolo na de mikavivy ary izy dia hitataratra na amin'ny fitsikiny nga président ny refondation fa mikizaka anazy mananiany azy ohatrany hoe adaladala kely zany le boy kely mametraka fanontaniana zany hoe pour la forme zany de tena enjana be le izy la preuve mo rehefa avy eo mikolo hitatsika ny toy ny tantara le hoe lazany hoe abrogé sy ny sisa fa nomezana izy tao amin'ny fitondrana satria tsy nisy nilanareo azy fa nataonareo décoration izy mba azahoana ny aval
populaire fotsiny sy hoe misokatra amin'ny olona rehetra fa hita am'izay zany hoe iza marina tsy hoe iza marina fa izavy ny tena ao ambadiky ny rideau de mipotra ny tandroany tamaly moa zany ny ao ambadiky ny rideau on reconnaît certaines figures comme monsieur Adjo le efa zadrara toujours passe-partout ramsey amin'ny politique efa hitanao izy tany amin'ny Andry Rajoelina efa hitanao izy tany aloha tany de aveo izy milaza mpanohitra de aveo izy aty amin'ny refondation ndray nanaitra anahy koa nahita ny Tahina Razafinjoelina izay somary mody ariarina ary izy un peu discret mais on le voit quand même naka fotoana mihitsy azy natonga anataraiky satria za le diable se trouve dans le détail ozy mivaza tsy mipase inaperçu zany na hatramin'ny disposition na place ao anatina fandraisam-pitenenana filoham-pirenena toko de misy dikany daholo fa tsy hoe ihany mba tiako atao eto fa tao zany izy natsikaritra koa ny mpanolotsaina manokana ny filoha dia monsieur Gérard izay ratsirakista mafana fo ary anisany namolavola anga Andry Rajoelina tamina resaka politika mahafantatra zany tsara ny ratsirakista ministre moa tsy resahantsika zany fa le composition an'ilay olona ao zany dia ahitantsika taratra hoe makaiza sy makaiza ilay fandehany ny zavatra anankiray izay tiako hitondrana an'le resaka le forme fotsiny aloha zany resahantsika dia mialatsiny fa mamaky tanarova za manoratra ny coprésident ty zany zavatra efa ela mba tiako valiny ny PRRM sy ianareo mpiaradia aminy satria nareo moa mpitondra teniny informel rehetrarehetra en Facebook sy ny fanjakana afaka miteny daholo nareo inona marina à quoi servent ces coprésidents lazaina hoe coprésident izy efa da zany le miaraka amingarainy tao zao tazako tao rola izy tao raha tsy diso dia ery amin'ny sisiny ery mouveny à quoi servent les coprésidents za zany misy zavatra mamperitreritra ana hoe sa ve compagnon de combat dia niaraka nisy anankiray le hoe niaraka ny gadra dia c'est une manière de le remercier de hoe tokony omena poste amoronana place mihitsy izy trapotin dia justifievana par quel texte par quelle logique hatramin'ny voalohany misy ohatrany voangilatsaka le izy reto zany zay dimy déjà efa manahirana zany olona anankiray zany sy ny avantage de lasa dimy ny filoha fa za zany mba mangataka hoe mba omeo anay ny job description izy efa da satria ny contribuable malgasy no mandony karama matozy ny contribuable mandony karama de misy zany ny atao hoe tamberina andraikitra misy zany job description andrasana anao sous quel texte si job description mazava ny asan'ny coprésidence matetika masy any PRRM foana no mitodika ny projecteur fa za mba te antany hoe ahoana reto coprésident anankiefatra reto inona marina sa ve misolo tena fotsiny rehefa tsy afaka ny PRRM mandray fitenenana fa inona ny pertinence n'le hoe fonction zareo eo anatrehan'ny fanjakana zay zany forme anankiray sa ve arak'le hoe akareo le niaraka tany amponja nisy anankiray de hoe récompense loyauté dia omena fahafahapo tsy fantatro fa ny problématika mantsy amin'ny fomba fahitako ny fitondrana firenena eto amintsika de zao hoe tsy maintsy omena toerana ireo niarany tolona zay ve zany ny atao hoe gouvernance hoe satria niaraka ny tolona dia tsy maintsy omena toerana sinon misy mandrangaranga fampitahorana tahaka ny fanao sasany reny hoe raha vao tsy nomena poste dia amoronana poste malaky zay ve le izy tsy fantatro zay zany mila valy teny mazava fa mialatsiny tsy resaka hoe alako bika tsy tiako tare fa manana droit ny vahoaka zay mandony karama am'izany zavatra zany zay ny amin'iny hiditra ao amin'ny style ny PRRM tsika tamin'iny resaka interview iny ny zavatra tsikaritra amin'ny akapobeny fa hidirantsika amin'ny atsipireny izy rehefa aveo ary amin'ny fond dia matetika rehefa nametraka fanontaniana un peu dérangeante inga Joara Voajanahary eto kosa aloha de tena makasitraka Joara fa pour cette fois-ci tena nanao ny asanao ianao tsy mba fombako loatra ny midera olona fa
taloha ianao misy fotoana ianao mametraka fanontaniana ihany fa fanontaniana somary safosafona amboamboarina fa misy fanontaniana zay hitako hoe tsara fipetraka dia sahirana ihany PRRM tamin'ilay fomba famaliana azy hanika affirmation gratuite ny betsaka hatram'izao dia za de zao ampy ve zany exercice de fonction na président donc tsy maintsy argumentenao affirmation gratuite tsika malala tsara andikan'izany ianao ohatra raha manao soutenance na ohatra anao eo alohana mpanao gazety ka antanina ny amin'ny raharam-pirenena dia il ne suffit pas de dire oui et non. Il suffit pas de dire za tsy manao an'izany za manao an'ity fa mila argumenter hoe aiza ny argument hanamarinanao fa ity ny marina zay ijoronao be dia be ny affirmation gratuite de lasa l'exercice tao zany de ohatrany hoe croyez moi sur parole minoa ianareo za zao mialatsiny monsieur le PRRM raharam-pirenena ity za tsy afaka isigner chèque blanc satria ianao mpiandry satria ianao niaraka tamin'ny Gen-Z teny amin'ny 13 mai dia nous zany on vous fait confiance à 100% izay no nidivanay tamin'ny fitondrana teo aloha satria hoe hoentina amin'ilay hoe za bogosy ozy izy ny sasany za be détente dia matokisa za tiany américaine ozy raha valimana tamin'ny fotoanandro de tonga de matokisa za ozy izy andro rajoel avanana be amin'ny stratège de ny antony tolomanay de ny hoe mila zavatra mazava zahay amin'ny fomba famaliana ny fanontaniana satria iny no anananay assurance de ny zavatra hitanay tao de ohatrany hoe il me faut croire sur parole contre parole mialatsiny efa léger be zany maivana be zany hoe en fonction ny position raisiko ve zany ny position misy afa no handraisako ny véracité ny teninao lasa subjectif am'izay fotoana zay le izy fa tsy objectif ka tsy subjectivité no atao eo anome ohatra atsika nametraka fanontaniana Joara Voajanahary hoe voafehy lalàna ve ianao Andriamatoa PRRM amin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra rehetrarehetra satria ianao izy tsisy mandat populaire mazava be le question tsy misy mandat populaire ka no zany inona ny lalàna mifehy anao amin'ny décision raisinao rehetra hoe iza nanome anao alalana hiengage ny firenena ohatra amin'ny fiaraha-miasa amina firenena anankiray ny filoha-pirenena zay voafidy dia manana zay mandat populaire ary légal hanao an'izay inona ozy izy no mametra anao eo amin'ny fandraisanao décision tsara be le fanontaniana question ohatrany tena ilaina mpanao gazety inona ny texte no mametra fa tsy hoe zany mafinaritra le ohatrao non c'est pas une question de choix personnel vous êtes un chef d'État et un chef d'État est limité par les textes par la loi ary ny lalàna no mamaritra ny décision-nao rehetra fa tsy hoe mifoa mareny ohatra ny tianao zao fa za ohatra ny tiako be le araka amin'ny afrikanina riananina oui mety hoe tsara le eritreritrao fa tsy maintsy misy paramètre amina lalàna ahoana zay zavatra zay dia zay zavatra zany napetraky Joara Voajanahary tamin'ny fanontaniana dia ny valiny anefany flou be tsisy za araky ny andrasan'ny vahoaka amiko dia ina moa ny andrasan'ny vahoaka aminao mbola hidirantsika zay rehefa avy eo misy zavatra ohatra ny ahoana ny azonao kitihana ozy izy Joara Voajanahary ary ny zavatra tsy azonao kitihana mandra-pahatonga ny 5e république mazava be le izy satria ny amin'ny 5e république vao misy constitution sy misy lalàna mazava tsara zany hoe ny lalàna no manome anao ny prérogative amin'ny zavatra ataonao fa tsy ny hoe ny fatokisan'ny olona matoky any vahoaka dia no ny fatokisan'ny vahoaka dia andray décision non je suis désolé tsy resaka hoe za ao an-trano de hoe matokisanareo rakizy fa papa tsy maintsy hikarakara anareo ekena hoe manana figure paternelle ianao fa firenena ity ary azadiny fa mbola vao manao sortie de crise tsika ary inona natonga an'le crise dia le abus de pouvoir nataon'ny mpitondra ary zay le abus zay no mahatonga ny hoe inona le balise apetraka ao anananay toky fa tsy misy ny atao hoe abus de notoriété mbola tsy miteny autorité fa notoriété
rehefa fiteninay foratra amizay tsy hoe kory hoe enao no mbola atao contre guillemets fa mbola discussion iny enao no nanafaka anay teo ambany vakoan'ny Andry Rajoelina de ça vous donne mialatsiny vous voyez ça vous donne la permission de faire ce que vous voulez non areto ahitsiko ny fiteninareo pomba ny fitondrana hoe nanay rehefa nanafaka anay tamin'ny Andry Rajoelina izy dia tsisy raharahinay an'izany ina dikan'izany hoe zay tiany ataoko satria efa afaka tamin'ny Andry Rajoelina zay fa inona kay moa natonga antsika hiala tao amin'ny fitondrany Andry Rajoelina de satria lay fomba fiasa de mbola izay ve raha ohatra zany izy qui va reproduire la même chose satria izy nanafaka antsika tao de on va lui donner les pleins pouvoirs ave non io problème eto les pleins pouvoirs miatehitra amin'ny olona anankiray dia izy zany no c'est lui qui va faire la pluie et le beau temps mila balizy ny fitondrana satria lasa sao isy dérive ary le dérive no manahirana ny magaga ao anatin'ilay fanehoan-kevitra ataoko ohatra de ny hoe mazava ny fitakina nataon'ny mpitolona na ny tanora ny reny malagasy mihitsy zany resaka eto fa tsy ny tanora ihany za zany tiako havahana am'izay hoe fitakin'ny tanora mialatsiny aminareo jenjeda fa ianareo no mitarika bien sûr fa efa fitakiny vahoaka malagasy mihitsy no antony resaka eto hoe ohatra hoe raha vao izy ny assemblée nationale dia enao no midamaly eto hoe za tsy afaka maka décision unilatérale fa miandry ny concertation nationale ny andravana natsia an'io assemblée nationale io ok de zao ary ny fanontaniana apetrako de hoe fa maninona no ny fomba ataonareo zany de hoe tsy ravana ny HCC tsy ravana ny assemblée nationale fa solonareo le olona izay metimety aminareo par mesure personnelle dia iren'ilay zany no ohatrany hoe videna avy ao anatin'le izy fa ilay carrosserie ve zany sa les institutions plutôt les institutions tsy voakitika mihitsy ka inona mafanavozana an'izany castinina zany anka castinina no atao pour faire asseoir votre pouvoir de ny zavatra magaga anah nefany l'incohérence ny discours-nao monsieur le PRR ianao mihitsy no miteny hoe rava daholy ny institution rehetra tam'le andro voalohany iny tadidinao angamba tapatsahivina anao de nefany manao marche arrière ianao rehefa avy eo de miteny anao tsy afaka maka décision unilatérale inona zany iny décision ny raisinao tamin'ny voalohany iny valiny nanao erreur anao zany tsy samy teny zany nanao erreur ianao zany satria nanapa-kevitra samy irery hoe rava ny institution rehetrarehetra na CC CENI ny haute cour de justice ary nagaga tamin'iny tsy nikitianao misy ny assemblée nationale teo zany de efa nahitana hoe misy parti pris ianao pourquoi ny HCC zay d'accord koa amin'iny pourquoi ny CENI zay d'accord koa amin'iny pourquoi ny haute cour de justice zay fa pourquoi raha vao tonga ato amin'ny assemblée nationale dia tsisy resaka fa zany zavatra fa nakiray mavare question ny joara vojanary faharoa hoe ay de toy an'iny de hoe efa niteny ianao andriamatofolozy izy joara vojanary fa irava mizao sy zao manina anao izy niemotra tamin'iny ndray ta théorine dia sahirana ianao namaly azy ary za manasa anareo mbola ao le vidéo nana sourire nerveuse tanareo natao sourire nerveuse rehefa ny olona stressé dia manao an'le sourire nerveuse zany hoe raha mipasser détecteur de mensonge zany de tratra satria les pressions artérielles miakatra be amin'iny satria manelingelina anao iny fay tamin'ny voalohany iny manina anao izy miverina amin'iny de namaly ianao hoe isika miezaka foana zao tsara dixit natao contre guillemets mihitsy nadikako ny phrasenao isika de miezaka foana manaraka ny lalàna zay le izy dikan'izay zany
raha azoko tsara ilay fanapaha-kevitrao tamin'ny voalohany hoe foanana ny HCC, foanana ny CENI ary foanana ny code de justice tsy manaraka lalàna zany. Na tsy aro tena zany ve anao fantaniko na tsy aro tena ve zany hoe tsika miezaka manaraka ny lalàna. Erreur zany fa tsy assume. Aveo anao mamaly valy teninao ihany no aveo za tsy manao commentaire valy teninao tamin'ny Joara Voajanahary hoe miezaka manaraka lalàna tsika fa ny HCC mantsy ozy anao no manana pouvoir régulateur. Intéressant comme réponse. Régulateur ahoana? Je suis d'accord amizay satria zay mihitsy le izy. Mauvais zany ny antony nanaovana le marche arrière satria ny HCC no afaka ameny légitimité ho anao. Ny ilainao ihany zany le HCC après décision hoe mila ravana satria vous avez besoin d'un régulateur. Dia fantanina mipetraka zany le hoe raha ohatra ianao tamin'ny fotoana iny nandrava sous quelle loi no sur quelle base nandravanao azy dia avy anao nanao marche arrière. Mazava izy mitady course na légitimité na pouvoir dia rehefa azo amizay le légitimité du pouvoir dia voasa tsy haiko firy après iny novanareo olona anankitelo andro hariva na nazakazana ohatrany sinaikena ny nanovana ny membre ny HCC tamizay hatramin'ny intervention ny miaramila nisy fa mody zao masitsika samy tratrany amin'ny izy daholo de tia indray zao le HCC vaovao satria mila ovana amizay en vue de satria anao niteny tato hoe manomana ny élection ny mission kozy anao. Ok, donc zany miazakazana amizay hoe vita les légitimation les pouvoirs dia changena amizay ny équipe gagnante. Mazava be ny Élysée ho ana zany zany zavatra lazainao zany lazainao dia c'est un demi aveu hoe vita ny ilevana anareo miara-doly amizay fa tsy ilainy antsony nareo satria tsy logika amiko ny hoe ireo no légitimé anao dia aveo nefany ireo no lazaina fa hoe déstabiliser ny firenena mila soloana satria tao anatina quête-na légitimité tao anatina quête-na atao hoe reconnaissance internationale zay mbola sina resaka ny amin'iny zay ny amin'iny mbola forme fontsika mbola tsy miditra amin'ny fond io jereko indray le fond anankiray misy blague de mauvais goût mialatsiny aminao monsieur le président avec le respect que je vous dois exercice de fonction présidentielle no ataonao fa tsy resaka mpianakaviana na resaka bandy akama fa raha mbola mitanina ny titre hoe président ianao dia il faut un sérieux mifanaraka amin'le titre zay le blague de mauvais goût resako vola viay zao izy le madame journaliste no naza reny zarainao amin'ny olona reny de ivereny le vidéo ho an'izay tsy mahita ho an'izay fa nahita fa mety adinareo le détail alohany namalinao azy de nanao sourire nerveuse indray ianao de aveo sahirana anao satria hitako nitady ale valy teny de aveo izao izy raha teo efa nataon'Andriamanitra tia mizara vola azonareo ve lisy vola viaiza reny zarainao fitetezam-pahatra reny Andriamatofo za tsy mamorona revisionner la vidéo de nanao sourire nerveuse ianao hitamisy anao sahirana ny tananao etsy foana satria miezaka mafy anao se maîtriser azadino fa zany nianatra fanaovana analyse comportementale chaque détail compte ny mpanao gazety sasany tsy mahita an'izany masy dia aveo anao nanao blague pour calmer un peu la tension satria hitako hoe tendu be le atmosphère de hoe zara teo koa efa nataon'Andriamanitra tia mizara vola tsy volanao ne raha volanao izy ko namono olana vo maika raha ataoko hoe bravo fa tia mizara vola ny firenena
de fa nisy resaka lava be nandeha amin'iny ahoana ty fizaraham-bola ty verina indray le revi teo aloha ineskivenao le fanontaniana de nivaly tenao mbola iverenako rehefa aveo fa averiko fotsiny le phrasenao hoe tsy mitovy amin'ny fijerin'ny facebookers sy ny vahoaka ozy izy ny fijerin'ny afrikanahy rehefa mandeha makany ivelany fa zareo ty be anahy dia te hanampy anahy izy zay ve nivaliny hoe aveza le vola sy le vola zaraina de hoe za nandeha rehefa makany ivelany any amin'ny pays africain de ty be anahy zareo fa tsy mitovy amin'ny fijerinareo facebookers de reo ty hanampy be anahy de ozy izy joara voajanary nandasaka koa joara enao koa lo joara anao enao mbola sy nijoara voajanary koa hoe izy zany niatoka ny jet privé anao tsy hoe kory hoe izy niatoka ny jet privé ako fa zareo reo mahita anao hoe panafricaniste za zanaka mpampianatra fona neny teny anty tsy hoe mindrana anao raha za nanontaniany mpampianatra ka manontany atao examen oral hors sujet anao na fananiko mihitsy ny mody miresaka zavatra hafa pour éviter la question ohatrany hoe raha notaniana zany de hoe aizakay ny lalana makany Dego Dego re tsara tarehy be tena misy plazo manja be andeha hitanao fa misy hôtel ohatr'izao any dia zao ny plan any zao ny kolotsainany olo any zao ny any de ozy izy le mpanadina hoe tsara zany zavatra tenenao zany fa tsy ilaiko ny fanontaniako aiza ny lalana makany Dego maketsy de makeroa de maketsy de makeroa de tonga ny Dego za tsy miteny hoe tsara ve Dego c'est un peu comme ça ny fomba namalinao le fanontaniana hoe avia zareo vola zarainao rehefa ianao mandeha any ivelany reo de ozanao hoe ka za tia zareo reo fa za panafricaniste mbola iverenako e rehefa aveo je suis un exégète mbola ho rasarasaiko zay rehefa aveo fa le forme fotsiny tiako resahana hoe vous évitez la question de hoentinao any amina sentimental la izy émotionnel lalalovonao amina émotion ny olona satria fantatrao tsara fa zany tiany olona le émotion tsy mafatifaty koso mialatsiny tsy hoentina amina resaka émotion ny firenena fantanina fatelo napetraka joara voajanahary ahoana ozy izy ny amin'ny resaka fitondrana anao politika anao fa izy mieritreritra mbola andray hijanona ny fitondrana sa mo anao moa le atoko politika hoe le fanilony fanavaozana zay le fanontaniana napetraky joara voajanahary anao ve moa le fanilony fanavaozana sa io ve ny bazenao zay le fanontaniana io ve ny bazenao base politika anao zany de vérifie ke de miverina ndray le sourire nerveuse tsy manana parti politika za io comportemental io tsy azo tadinareo Sarkozy rehefa anontaniana nisoroka an'iny manao ohatr'izao rehefa izy ny andainy moi je suis le président des Français de hitanareo le comportemental Sarkozy tsy mandaingy io vatany io za nampianarina mopera isorako ale mopera zay za pasteur psychologue izy hoe ny olona ozy izy rehefa antaninao dia ny comportemental corporel et physique dia tsy maintsy manohitra milaza ny marina ao anatiny na dia hafa ny lazay ny vavany isorako ale mopera nampianatra an'izany fa zay mihitsy le nan Sarkozy ohatra zay rehefa mantaniny olo izy manomboka sahirana izy de misoroka an'iny mietsika samy manany tikiny ny olona miverimberina nanalizeko mihitsy à chaque fois misy question maneliny manahirana anazy dia mandeha le sourire nerveuse sy le soupir tsy manana zany atoko politique zany joara voajanahary de fa joariko moa ngamba izy natsapa hoe fa je vais franchir la ligne rouge de najany malaky izy fantanina faefatra napetraky ny mpanao gazety ity ny tena nanahitra eo amin'ny 47 minutes 3 secondes fa niraisiko note mihitsy ho an'izay te amerina hijery le vidéo à la 47e minute 3 secondes iverena
hoe akaiky anao angandre matosy teny randrenasolo maiko fa tohatrany hoe miaraka aminao foana izy am'zay alehanao rehetra na déplacement international na national sy hoe ohatrany hoe intouchable zany raha zay ngamba lazantsika azy zay ny fanotaniny saditiko le vehivavy ngamba na le vehivavy nantany an'izy io akaiky akaiky anao ve tena maly anao akaiky angamba ianao ny teny a akaiky angamba fijerinareo zany fa tsy de akaiky loatra wow jereo tsara vidéo à 47e minute 3 secondes misy hésitation zany ary rehefa ny olona ny hésité de mieritreritra izy qu'est-ce que je vais dire de ça sao de brûler eo am'lerie toi iteny tsy akaiky akaiky dozondray ny olona azao l'exercice de fonction c'est pas facile d'être président ouais de aveo anao ohatran'le sakatra anareo le saka ny anjera zany amin'ny 7e étage ndady mitsy vadibadiky eny ambony ana de il sait tomber sur ses pattes zany hoe hainy saka zany na azeranao avy any amin'ny 10e étage dia hainy foana mitotona amin'ny tongony efatra io a miamortir dia ary am'le farany ary anao de hoe ny sasany no tsy te hanaraka fa izy no te hanaraka wow zany natao hoe lapsus révélateur zany hoe nraisinao vous prenez le dessus oh tsy zany no mila azy fa izy no mila bravo PRM ça veut tout dire